Ombantsika menakavany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Amin'ity andro alarobia 20 aprily 2024 ity ry havana dia Isaia toko fahavalo amby efapolo andiny faraika amby folo ka hatramin'ny faharoa no anjara mofinaina ho antsika. Milohan'izany rehetra zany hivavakisika. Raha eo hifalianay hatrany ny toe-javatra lalovanay eto amin'ity zao tontolo zao ity. Aza velekeka foana zay fa aoka hibanjana anao Kristy lay fiainanay sy fanantenana ho anay. Ianao rahateo no efa nandesiny zavatsarotra rehetra zay niainanay taty amin'ity zao tontolo zao ity, de ataovy manaradianao zay to mpandresy tahaka anao koa. De mitenenanay ianao Jesosy ty ora sy fotoana ity azonay misitraka ny alehibe ny fitiavanao sy ny fanavoazanao ny fiainanay tsirairay avy. Doka amin'ny rehetra ny fafenony fananao masina, misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny bokin'ny Isaia toko fahavalo amby efapolo ery amin'ny andiny faraika amby folo ka hatramin'ny faharoa no anjara mofinaina ho antsika. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Isaia toko fahavalo amby efapolo andiny faraika amby folo ka hatramin'ny faharoa. No ny tenako eny no ny tenako hiandry no anaovako izany. Indrisy lotona ny anarako ary voninahitro tsy meko ny hafa. Minoary Jakoba sy Israely izay natsoko, tsy miova aho, izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Eny ny tanako no nanongona ny fanamban'ny tany ary ny tanako havana no namelatra ny lanitra. Raha atsoko ireo dia indray miseho avokoa. Mivory ianareo rehetra ka mieno, iza moa amin'ireny no mba efa nanambary izany? Ilay tiany Jehovah no hefa ny sitrapony amin'ny Babilôna ary ny sandriny ao amin'ny Kaldeana. Izao dia izao ihany no miteny sady miantso azy. Tondra azy aho ka mbinina ny lalany. Manatona ianareo ka menoa. Hatramin'ny taloha no efa tsy nitenenako tamin'ny manginginy. Hatry ny fony vao nisin'ireo dia teo aho. Ankehitriny Jehovah Tompo no naniraka sy ny falahany. Izao no lazain'i Jehovah mpanafitra anao, dia ny Ray Masin'i Israely. Izao Jehovah Andriamanitra no mampianatra anao ahita soa, sady nitahaka anao amin'ny lalana tokony alehanao. Toy izay anie ianao mba ny teny ny didiko, dia ho tonga tahaka ny olo ny fiadananao amin'ny tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Ary ho tahaka ny fasika ny taranakao, ary ny alokan'ny kibonao dia ho tahaka ny sompasika, ny anarany tsy ho tapaka ho foana eo anatrehako. Mivoa ianan'ny Babilôna, mizaha avy an'ny Kaldeana, toroy amin'ny feo mafaly, ka ambarao ka elezo hatrany amin'ny faran'ny tany lazao hoe Jehovah efa nanavitra ny Jakoba mpanompony, ary tsy nangetaheta ireo tamin'ny nitondrany azy tanany lefitra, naboboka rano azy avy amin'ny vatolampy izy, eny nampiresaka ny vatolampy izy ka dia nigorona ny rano. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ho Jehovah. Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Isaia no manoloana antsika. Ny bokin'ny Isaia dia mitovy amin'ny firafitry ny teny hoe Jesosy, satria ao anatin'ny bokin'ny Isaia dia mitovy ny fototenin'ny bokin'ny Isaia sy ny hoe Jesosy. Samy misy foto-kevitra ny amin'ny famonjena. Eto dia ny bokin'ny Isaia dia azo ambara hoe ny famonjen'i Jehovah na ny fanavotan'i Jehovah. Tazana indrindra zany eto amin'ity Isaia toko fahavalo amby efapolo ity ery amin'ny andininy roapolo tapany farany manao hoe lazao hoe Jehovah efa nanavitra ny Jakoba mpanompony. Lazao hoe Jehovah efa nanavitra ny Jakoba mpanompony. Fa maninona moa Jehovah no nanaiky hanavitra ny hanavitra ny Jakoba mpanompony? Zay ny fanontaniana tonga atao an-tsaina mamaky an'ity Isaia toko fahavalo amby efapolo ity. Efa nanavitra Jehovah any Jakoba mpanompony Jehovah, satria
tsy avelan'i Jehova ho afa-baraka ny anarany. Teo amin'ireo firenena manodidina ny Israely ireo dia efa babo ny firenena anankiray dia lazaina fa resy koa ny Andriamanina mivavahana. Tsy izany no zavatra misereto fa nahavelan'Andriamanitra ho babo mihitsy ny firenena Israely satria niditry ny fony sy ny hamafy ny atony, satria zay voalaza eto amin'ny 5:20 hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Iza moa natoe ratsy fanahy? Ny olona tsy mety miaino ny tenin'Andriamanitra, ny olona tsy vonona makatony didin'Andriamanitra. Eto dia lazainy hoe tozay anie ianao Israely mba niaino ny didiko e, dia ho tonga tahaka ny olona ny fiadananao amin'ny tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Eo amin'ny 20 misy an'izany. Ary tahaka ny fasika ny taranakao ary naloko ny kibonao tahaka ny somy pasika ny anarany tsy ho tapaka na ho foana eo anakirinao. Na eo aza ny abetsahana nefa tsy tondra fahatsarana zany ty zava-pony. Eto dia miara-dalana ny fahabetsahana sy ny fahatsarana satria rehefa vonin-karakatoa ianao sy mihaino ny tenin'i Jehova ary manatanteraka ny didiny dia io ny fiainanao ho tian'ny onany fiadananao ary ianao tahaka ny isaky ny isan'ny sompasika ny isan'ny taranakao na ny alokon'ny kibonao. Zany ravana no tiany tanteran'Andriamanitra aminay sy aminao raha manavitra anao izy satria tsy sitraka Andriamanitra no afa-baraka ny anarany. Eto izy ilazainy hoe miteny izy dia misy zany rehetra zany. Hitsy zany amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra tamin'arina n'izao tontolo izao. Eto koa dia mbola asehony zany hoe eny tanako nanorina amin'ny fanamban'ny tany ary ny tanako havanana no namelatra ny lanitra, raha tsoky ireo dia indreo miseho avokoa. Atsoky ireo dia indreo miseho avokoa ny tany sy ny lanitra. Ravana tanany teniny meny Jehova Andriamanitra satria tsy havelany ho afa-baraka ny anarany. Eto izy dia hanambina any Kirosy zay ombofidiny ka hitona ny zanak'Israely hivoaka avy any Babilôna, satria izao lazainy eo amin'ny 15 hoe izao dia izany ny teny sady miantso azy mitondra azy aho ka ambinina ny lalany. Ny politika ny Kirosy mantsy dia mazava be politique de tolérance, navela ny verina any amin'ny firenena avy ny firenena zay babo ny Babilôniana. Eto dia nambinina Kirosy ka navita namoaka ny zanak'Israely avy any Babilôniana, avy any Babilôna. Hita zany amin'ny 20 mivoa hialana Babilôna, mizaha avy any amin'ny Kaldeanina, toa amin'ny teny famafaly ambaraoka ilezatra any amin'ny farany tany lazao hoe Jehova efa nanavitra ny Jakoba mpanokiny. Araka lazay mpandinika dia tsara lavitra noho ny elana tany Egypta ny elana ny zanak'Israely avy any Babilôna, satria eto dia tsaroana fa tsy nangeta eto ireo tamin'ny tondrany azy tany anefitra, satria naboboka rano ho azy tamin'ny vatolampy izy 120 misy an'izany anapokesaka amin'ny vatolampy izy teny gorona rano zany. Zany ravana nataon'Andriamanitra amiko sy aminao rehefa manavitra sy manavitra anao izy. Tsy avelany resy tosika ny fahafatesana sy izao fahaseranana izao izasy anao fa vonona izy hanavitra anao sy hanavitra ary hanavitra ny firenetsika raha mety ianao mihaino azy sy mitodika eo aminy, satria izy raha teo te handray atsika ary te hanafaka atsika hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ko amin'ity andro an'ity avana aoka ianao tsy salasala intsony ny amin'izany fanavotana
nataon'Andriamanitra tamintsika tao amin'i Jesosy Kristy izay matony ny foatantsika tsangako velona fanamarinana ao antsika ary tsisy fiadanana ho an'ny mpanota fa Kristy no fiadanana azy araka ny teny hoe ny fiadanako nomeko anareo ny fiadanako navelako anareo koa manatrona ny Kristy dia ny mbola tsy maty ny Covid izasy ianao manatona faingana azy mitoa ao aminy satria tsy avy antso ny marina izy fa mpanota izay mibebaka dia amin'izao sisy izao aoka ianao ho feno fankatavana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny dia ho toy ny onyany ny fiadananao ary ho tahaka ny fasika ny tagnanakao dia ho zany koa izy asa ianao zay meno izao mofinainy izao ho feno fankatavana n'Andriamanitra ny ianao vokatry ny fanavotana nataony taminao sy namonjenanao hiala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana satria izy mino an'i Jesosy Kristy dia efa tafaviana ny ala tamin'ny fahafatesana izy ary manana ny fiainana mandrakizay ary Jesosy rahateo koa miteny hoe ny fiadanako nomeko anareo ny fiadanako navelako anareo dia izany fiadanan'i Kristy zany ane no anapaka am-poko sy ao anapam-ponao dia mitoa ao amin'ny tompo fa ka namin'izy amontsika hoe izy manana teny fiainana mandrakizay amen dia raha sy misaotranao izay raha eo fa efa nanao n'izany ianao tamin'ny Israely sy ny Jakoba mpanontonao izay efa navotanao ary mbola hanao izany koa ianao aminay satria nasianao fa le zanako lahatokana ilay efa nirahanao izay hoavitra no fotanay ary tsy ho anay ty ihany fa ho an'izao tontolo izao koa fa mity andro an'ity izay tompo ampahirezo anatinanao sy etoako aminao satria ianao manana ny fandresena ny heri ny fahafatesana sy manana falalediny favadiny fiainantsika dia aza vela ketraka izay ny amin'izao areti mandoza manerina n'ity zao tontolo zao ty zao fa ataovy mitoraka anao ary ataovy manatsara ny fifandraisana aminao fa ka namin'izy moa izay fa anao manana ny teny fiainana manak'izay dia efa nanavitra anay tokoa ianao araka ny teninao sy ny nampianarinao anay hivavaka hoe rainay izy any an-danitra mamasina ane ny naranao mitonga ane ny fanjakanao atao ane ny silaponao ity tany tahaka ny an-danitra minay niny anina sazo anay ary mamilany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay izao nitondra anay mifakapana fa nafahanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sinery ary voninahitra manak'izay amen raiso nytodrano ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy nefitranao amin'ny Kristy Jesosy matoky sy ny antso anareo sady izy anona nefitsany voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen